vovonika izay andriamanitra. Ny anaran'i Jesosy mazony maniry sy mangataka izay zavatra izany. Amen. Faly miaravantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ry havana, mahatratra ity andro voalohany amin'ny fankalazantsika ny herinandro masina amin'izao andro pentekosta izao. Mirary ny fitahin'Andriamanitra ho amintsika rehetra, azahoantsika mibanjina tsara ny herinandro masina, ary azahoantsika ihany koa mankalaza ny andro pentekosta eo ambanin'ny fitarehan'ny fanahy masina irery ihany. Ny fampianarana amin'ity anio ity dia hitantsika ao amin'ny fandaharam-potoana ny hoe fampianarana tsotra izay nomena ny lohateny hoe ny fanahy sandoka mitafy ny fitafian'ny fanahin'ny masina ao amin'ny fiangonana. Ny fanahy sandoka mitafy ny fitafian'ny fanahin'ny masina ao amin'ny fiangonana. Ka ny tenin'Andriamanitra izay nanankinana izany fampianarana izany dia araka izay hitantsika ao amin'ny filazan'ny tsaramasina araka ny Jaona voalohany toko faha-efatra, epistely azafady Jaona voalohany toko faha-efatra ny andininy voalohany. Jaona voalohany toko faha-efatra ka ny andininy voalohany. Koa rehefa samy nahita isika dia eo am-pitsanganana no hamakitsika ny teny ho fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Ry malala, aza mino ny fanahy rehetra fa izaho toetra ny fanahy, na avy amin'Andriamanitra ireny na tsy, satria maro ny mpaminany sandoka efa lasany amin'izao tontolo izao. Ry iray masina, mana-masinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala, ampitomboina ao aminareo mandrakariva ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raitsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny fanahy sandoka mitafy ny fanahin'ny masina ao amin'ny fiangonana. Zavatra roa miavaka tsara no hojerentsika eto sy hodoniantsika fohy. Rehefa tapitra ny fotoana dia miato avy hatrany isika. Ka isan'izay hojerentsika voalohany ny amin'ny fanahy masina sy ny maha-izy azy, ny toetrany sy ny fombany ary ny fitarihany. Ny jerentsika faharoa dia ny amin'ny fanahy sandoka ary ny hamaranana azy moa izay tokony ho anjarantsika kristianina, izay tokony toerana misy antsika kristianina manoloana izany fanahy marina sy ny fanahy sandoka izany. Ny fanahy masina no vitsy pahafantatra indrindra ny ao amin'ny trinité masina. Ny trinité moa dia lazana ny Andriamanitra telo izay iray. Telo izy, dia ny iray, ny zanaka ary ny fanahy masina. Iray izy satria samy Andriamanitra. Izany hoe iray no nivoahan'ireo telo ireo samy Andriamanitra, na ny iray, na ny zanaka, na ny fanahy masina. Tsy Andriamanitra telo anefa fa Andriamanitra tokana. Izany hoe ny maha-izy azy dia izy samy Andriamanitra. Somary sarotra amintsika ihany no mandray izany, fa raha hazavaina tsotra amin'ny ohatra azo raisina sy hita maso dia ny hoe raha mijery ny masoandro isika, tokana ny masoandro, ray ihany ny masoandro, fa ny mandrafitra ny maha-masoandro dia rehetra zavatra telo reto: izy boribory, izy mazava, izy mafana. Masoandro firy anefa? Masoandro ray ihany. Izany hoe telo ny toetra izay isehony, fa iray no maha-izy azy, tahaka ny ray, zanaka, ny fanahy masina. Andriamanitra ny ray, Andriamanitra ny zanaka, Andriamanitra ny fanahy masina. Tsy Andriamanitra telo anefa fa Andriamanitra tokana.
dia ny maha izy azy dia izy Andriamanitra. Araka izay fanlazaina teto dia ny hoe ny fanahy masina no vitsy-pahafantatra ao amin'io trinité masina io, ary ny anarany no vitsy-panonona indrindra eo mivavaka ataon'ny kristianina. Samy mahatsiaro an'izany tsika rehefa mivavaka fa saika vitsy ny hanononantsika ny anaran'ny fanahy masina rehefa mivavaka isika. Raha jerena ny firana FFPM izay ampiasaintsika dia vitsy lavitra ny fizarana anjaran'ny fanahy masina raha ampitahaina amin'ny anjaran'Andriamanitra Ray sy Zanaka ao amin'ny firana FFPM izay ampiasaintsika io. Miisa 5 ny anjaran'ny fanahy masina ao amin'ny firana FFPM izay ampiasaintsika, raha toka 930 ny an' Jesosy Kristy. Zany hita fa mifanalavitra tokoa zany, ka manoloana n'izany mahavitsy azy zany amin'ny vavaka izay ataontsika, amin'ny hira izay iraintsika, vokany kely ny fahalalan'ny olona ny fanahy masina. Ary vokatra zany mahakely ny fahalalan'ny olona ny fanahy masina zany dia tsy dia hain'ny kristianina loatra intsony ny manavaka ny amin'ny fanahy marina sy ny fanahy sandoka na ny fanahy ny fahadisoana. Fampitana mahevaika sy tena mahomby momba ny fanekempinoana ny hira sy ny liturjia izay ampiasaintsika. Tena fampitana mahevaika ny amin'ny fanekempinoana sy ny amin'ny fampianaram-pinoana io hira izay ataontsika io. Izany rehefa vitsy ny hirana mandrakarivany amin'ny fanahy masina ao amin'ny firana dia anjarantsika tsirairay avy indray ny mampiasa sy manonona mandrakariva, miantso sy mifampiresaka amin'ity Andriamanitra fanahy masina ity amin'ny vavaka izay ataontsika. Noho izany dia hita fa kely, fohy, vitsy ny fahalalan'ny kristianina ny fanahy masina raha ampitahaina amin'ny fahalalany an' Jesosy Kristy. Izany hita fa rariny tokoa raha atao izao fampianarana tsotra sy fohy izao ahafantarantsika kristianina ny momba ny fanahy masina sy ny asany, ary koa azahoantsika manavaka tsara fa misy koa ny fanahy sandoka izay mitafy ny fitafian'ny fanahy masina ao amin'ny fiangonana. Amin'izany indrindra mantsy no mahatonga ny Jesosy manafatrafatra mafy hoe mitandrema ianareo fa ndrao vao fitaky ny mpaminany sandoka izay makao aminareo amin'ny fitafin'ny ondry fa ao anatiny dia ambodimy toy izy. Mateo 7:5-7. Fantatry Jesosy fa manam-pahavalo ny fiangonana. Hitan'i Jesosy ary tsampany na dia mbola izy teto amin'izao tontolo izao azy fa be fahavalo ny fiangonana, ka dia mampitandrina izy ny amin'izany fahavalo ny fiangonana izay mikendry hamiravira sy hitarika ny fiangonana amin'ny fahadisoana lehibe izany. Manao ohatra eto Jesosy ny amin'ny fiandrasan'ondry sy ny amin'ny mpaminany sandoka izay mitafy ny fitafin'ny ondry kanefa ao anatiny dia ambodimy toy izy. Ataon'i Jesosy izany ohatra sy fampianarana azo raisitra sy hita maso izany satria ny fiandrasan'ondry no tena fotodraran'ny vahoaka tany Palestina. Rehefa miandro ondry ny mpiandro-ondry dia mandeha ny alohan'ny ondry izy. Arak'izay hanazavaan'i Jesosy azy sy arak'izay fomba tany tany Palestina. Ary amin'izany indrindra dia entiny ny mpiandro-ondry makany amin'ny toerana izay hikendreny sy heverany hahavelona sy hahavoky ny ondry ireo ondry izay manahaka azy ireo. Maro ambodi, maro fahavalo ireo ondry ireo. Ka izao ny fanaon'ny ambodi izay ondry mitarerarera ny ariana any dia iny no adavoko ny ambodi. Rehefa laniny izy ireo daholo iarahan'ny ambodi mihinana daholo ny ao anatin'ny ondry ao, mitovany ray manontolo
dia indro ny ambody anankiray ilay mitsofoka ao anatin'ny rehefa tafiditra ao anatin'ny ondry izy dia manomboka mitarika tsikelikely ny ondry amin'ny fiviliana, tarika tsikelikely ny ondry amin'ny fiviliana, ary rehefa tafasaraka amin'ny fikambanam-be ireo ny ondry izay tarihany izany ambodiny mitsofoka ao anatin'ny hoditra ny zanak'ondry izany dia harepany. Tahaka izany Jesosy no fisehon'ny mpaminany sambatra izay makao amin'ny fiangonana. Tsy miseho amin'ny tamboka mahatsiravina, tsy miseho amin'ny tarehy ratsy mampandositra, tsy miseho amin'ny fampianarana mivatravatra ahitana fahadisoana avy hatrany, fa miaraka amin'ny ondry izy, ary amin'izany no mitarika tsikelikely hanao izay andresendahatra ny ondry, ary rehefa misitaka miala tamin'ny maro dia ho tonga amin'ny fahafatesana sy ny fahaverezana mandraka izay tokoa izany ondry izany. Zava-dehibe ny antony izay apetraka Jesosy amintsika fiangonana izany. Iza tokoa ny fanahy masina? Iza ity fanahy masina ity? Ao amin'ny testamenta taloha tsy mahaleo tena ny fanahy masina, fa misy tompony mandrakariva. Raha vao manokatra ny varavaran'ny soratra masina isika dia ny fanahin'Andriamanitra no hita hanambarany azy ao amin'ny Genesis toko voalohany andininy fahafolo. Misy aza ny tambateny ny amin'ny fanahy ao amin'ny tambateny ao amin'ny fanahin'Andriamanitra dia voasoratra amin'ny litera madinika ka omena dikateny fototra hoe fahendrena, fahirapan-tsaina sy fahalalana ny zavatra samihafa. Ilay fanahin'Andriamanitra dia fanahin'ny fahendrena, fanahin'ny fahirapan-tsaina, fanahin'ny fahalalana ny zavatra samihafa. Atsika izany ao amin'ny Exodosy toko fahadimy amin'ny telopolo, ny andininy faharaiky amin'ny telopolo hatramin'ny andininy fahatelo amin'ny telopolo. Exodosy dimy amin'ny telopolo, raiky amin'ny telopolo hatramin'ny telo amin'ny telopolo. Izany hoe izay nomena ny fanahin'Andriamanitra natao amin'ny testamenta taloha ary hatramin'ny testamenta vaovao, satria izy ilay tsy mova omaly sy anio ary mandrakizay dia mahazo sy ampitoeriny ao ireo zava-tsoa rehetra lazainy ao amin'ny Exodosy fahadimy amin'ny telopolo, andininy faharaiky amin'ny telopolo hatramin'ny fahatelo amin'ny telopolo ireo. Ireo izay rehetra nangataka izany tao amin'ny testamenta taloha, nangataka n'izany ny mpanjaka Davida, nangataka izany ireo mpaminany isan-karazany tao amin'ny testamenta taloha. Izany hoe nangataka fahendrena, nangataka fahirapan-tsaina, mangataka fahalalana ny zavatra maro samihafa mba tsy ho voafitaka ary mba tsy ho tonga amin'ny fahadisoana. Miverimberina ny teny hoe fanahin'i Jehova ao amin'ny testamenta taloha izay milaza ny maha-izy an'Andriamanitra sy ny heriny ary ny asany, ary indrindra ny fanolorany izany ho an'ny olona. Manolotra izany fanahy izany Andriamanitra ho an'ny olona. Indro alatsaka ko amin'ny tany sy ny nofo rehetra ny fanahy. Amin'izany ny zanakalahana ireo haminany. Hitantsika eo aoriana eo dikan'ilay hoe maminany rehefa mahazo ny fanahin'Andriamanitra. Miverina imbetsaka izany amin'ny testamenta taloha, fa indray mandeha ihany no ahitana an'izany ao amin'ny testamenta vaovao. Dia ny Lioka toko fahaefatra andininy fahavalo ambin'ny folo izany. Ka io Lioka toko fahaefatra andininy fahavalo ambin'ny folo io dia efa famerenana ny Isaia toko faharaiky ambin'ny folo andininy voalohany azy, izay ambaran'i Jesosy ny amin'ny hoe ny fanahin'i Jehova no atoamiko satria izy efa namositra ahy itoboteny soa mahafaly amin'ny malahelo. Ny fanahin'i Jehova no manosy an'i Jesosy
fitoro-teny soa mahafaly amin'ny malahelo. Ny fanahin'i Jehova no niara-dalana tamin'i Jesosy ka nahazahoany natanteraka ny asa izay nanirahana azy teto amin'izao tontolo izao. Hitantsika izany tamin'ny fotoana izay nanaovana batisan'i Jesosy tao Jordana. Io no fisehoan'ny Trinité hita maso re ny feon'ny olona rehetra izay nanatrika izany batisan'i Jesosy izany. Ary mbola azontsika mpifona mandrakity ny androany ny voalaza soratra masina amin'izany. Fa rehefa natao batisa Jesosy, nidina teo amin'ny rano izy, nisokatra ny laniny, nidina ny fanan'Andriamanitra ka nipoetra teo amboniny. Hitan'ny olona maso Jesosy ilay Andriamanitra zanaka. Hitan'ny olona maso ilay fanahy masina tamin'ny alalan'ny endriky ny voromailala. Ren'ny olona feo ilay Andriamanitra ray milaza hoe ity no zanako malalako izay sitrako, izy no henoy. Fa tsy hitan'ny olona maso Andriamanitra ray, fa izay nahitan'i Jesosy dia efa nahitany ray koa. Niseho ny ariary ny Trinité. Ary io dia manamafy ny fonon'ny fiangonana fa marina atokony hataon'ny fiangonana ny mivavaka amin'Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina. Betsaka ny karazam-piangonana izay manao fampianaran-diso ka milaza amintsika hoe izany Trinité izany dia tahaka ny olona anankiray mijoro tahaka an'izao, ka misy tarehany telo. Manatrika eto ny ray, ato ny zanaka, ato ny fanahy masina. Ka raha miteny ianao hoe Andriamanitra ray dia manatrika tahaka an'izao izy. Raha miteny ianao hoe Andriamanitra zanaka dia manao tahaka an'izao izy. Raha miteny ianao hoe Andriamanitra fanahy masina dia manao tahaka an'izao izy. Fampianaran-diso izany, fa naseho ny ariary tamin'ny batisan'i Jesosy fa tena misy ny ray, zanaka ary fanahy masina. Samy manana ny maha izy azy, fa ny maha iray azy dia izy samy Andriamanitra. Ny toro-teny izay nataon'i Jesosy rehefa nametrahan'Andriamanitra ray ny fanahy masina izy, ny toro-teny no atao hoe faminaniana. Ny anaran'ny toro-teny dia atao hoe faminaniana. Dikany hoe faminaniana tsy milaza ny zavatra ho avy ihany, tsy milaza ny zavatra izay efa lasa ihany, fa ny hoe faminaniana no tena heviny ara-bakiteny dia lazaina ny hoe fanambarana ny hafatr'Andriamanitra, fitondrana ny hafatr'Andriamanitra, fanolorana ny hafatr'Andriamanitra, fanomezana ho an'ny olona ny hafatra avy amin'Andriamanitra. Izay ny atao hoe faminaniana. Ka ny mpaminany dia izay milaza marina ny teny sy ny hafatra avy amin'Andriamanitra tokoa. Ny mpaminany dia izay milaza marina ny teny sy ny hafatra avy amin'Andriamanitra tokoa. Izay nomena ny fanahy masina dia tokony hijoro vavolombelona ka ilaza marina ny momba an'Andriamanitra tahaka izay nanirahan'i Jesosy. Efa nomenanao teo amin'ny batisa ny fanahy masina. Araka izany dia isika kristianina izay vita batisa rehetra dia tokony hijoro vavolombelona ary manambara marina ny hafatr'Andriamanitra. Inona ny hafatr'Andriamanitra? Ny hafatr'Andriamanitra dia amin'ny folo ao amin'ny Jaona 7:5-10 izay haitsika tenjery tsara mihitsy fony sekoly alahady sika dia ny hoe fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanany ray tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Izany hoe izay nomena ny fanahy masina dia manambara ny fitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao sy ny famonjena nataon'i Jesosy ho an'ny izao tontolo izao. Raha jerentsika ny asan'ny apôstôly, ny apôstôly azafady, raha jerentsika ireo apôstôly izay nifidian'i Jesosy, dia hoy Jesosy tamin'izy ireo rehefa hiakatra ny an-danitra Jesosy,
aza mbola miala eto an-tanàna mandra-panafinanareo ny hery avy izy avy any ambony dia ny fanahy masina zany araka ny lioka toko 420 andininy 6 tsy navelan'i Jesosy hiala tao Jerosalema nitoroteny manerana izay tontolo izao ny mpianatra raha tsy voatafy hery avy any ambony dia ny fanahy masina zany satria ny fanahy masina no mitarika ny olona ho amin'ny fahendrena ho amin'ny fahirapan-tsaina ho amin'ny fahalalana ny tenin'Andriamanitra manazava ny olona ny amin'ny fahamazinana rehetra koa ny fanahy masina izay rehetra manaiky ny fitarian'ny fanahy masina sy miaina ny tenin'Andriamanitra no mahalala ny marina rehetra izay manaiky ny fitarian'ny fanahy masina sy miaina ny tenin'Andriamanitra no mahalala ny marina rehetra hoe marina dia androna sy ilazana an' Jesosy araka ny Jaona 4:10 andininy 5 ka ilazana Jesosy hoe izao no lalana sy fahamarinana ary fiainana zany izay miaina ny teny no mahalala ny marina rehetra satria hoy ny Romanina 10:7 hoe ny finoana dia avy amin'ny toroteny noho izany tsy mahalala ny Jesosy mamovina ny olona raha tsy vokatry ny tenin'Andriamanitra sy ny fitarian'ny fanahy masina irery any noho izany ny tenin'Andriamanitra dia tena faminaniana tokoa no iantsona azy ko na iza mitory ny tenin'Andriamanitra na iza milaza ny mpanambara ny tenin'Andriamanitra ka mijery tombontsoa manokana ho an'ny tenany na manova ny tenin'Andriamanitra na mandiso ny fanambarana na mamboamboatra ny teny dia tsy salasalana ny milaza sy manova azy ho mpaminany sandoka izay rehetra mamboamboatra ny tenin'Andriamanitra manova mikendry tombontsoa manokana ho an'ny tenany na ho an'ny fikambanana misy azy dia tsy salasalana ny manondro azy ho mpaminany sandoka na aiza misy azy na izy eny fa na ianao miaino azy ka manova ny tenin'Andriamanitra mikendry tombontsoa manokana ny tenin'Andriamanitra ka tsy sa manambara marina izay lazai ny fahamarinana ny tenin'Andriamanitra dia ianao koa dia antsoina hoe mpaminany sandoka tsy ny mpitory ihany fa ny mpiaino azy koa dia tafalatsaka amin'ny fahaverezana tanteraka io no loza ho an'ny olona izay tsy mahalala an' Jesosy tsy manaiky tarihan'ny fanahin'ny fahamarinana ka miaina sy mianto ao anatin'ny fampianaran-diso dia miara-very amin'izay mpitory azy izy izao indrindra no ambalan'ny Timoty 2:4 tandremo ny tenanao sy ny fampianaranao fa raha mitandrina izany ianao dia mamonjy ny tenanao sy izay miainanao tsy maintsy fantarina koa ny fotom-pampianarana marina mba tsy ho diso na ho very miaraka amin'ny mpaminany na ny tontolo-teny sandoka isika ifiry ny kristianina vita batisa amin'ny anaran'Andriamanitra raisy zanaka ny fanahy masina no tsy mety tamana amin'ny fiangonana no tsy mety tamana amin'izay nananganan'Andriamanitra azy koa zanany tsy mety hiaino ny fampianarana loteranina marina fa mitsindilaila etseroa tandremo fa hoy ny teny izay namokafana izao fampianarana izao hoe izaho toetra ny fanahy na avy amin'Andriamanitra na tsy fa maro ny mpaminany sandoka efa lasa any amin'izao tontolo izao izaho toetra ny fanahy na avy amin'Andriamanitra marina ireny na tsy sao dia sandoka sao dia tsy izy sao dia tsy araka izay fanahy masina efa napetraka Andriamanitra tao anatinao
ny fanahy izay miasaka himatymatesanao ivelany fiangonana. Sao dia sandoka. Ny hoe sandoka midika ny hoe sandoka dia midika hoe toa marina, toa sarotantarona. Sarotra ny manavaka ny sandoka amin'ny tena izy. Raha mijeritsika ny ataon'ny mpanao vola sandoka, raha mijery maika isika mampitany vola tena marina sy ny vola sandoka. Raha mijery maika tsy mitsapa, tsy mandinika, tsy mandalina dia mitafalatsaka amin'ny fitaka tanteraka arak'izany. Tsy lavitra amin'izany izay ambaran'ny tenin'Andriamanitra amintsika, izay tsy mitangana, izay tsy mandalina ny tenin'Andriamanitra, izay tsy mety mandinika sy mitsakotsako ny tenin'Andriamanitra izay ambara aminy, dia mora azo ny fampianarana diso ary mora andairany tamin'ny sandoka ka dia mirehare fa ato ny tena izy. Mizaozao ka milaza hoe tato nyity fampianarana ity izay vao nahita ny Jesosy. Fa inona no hitanao hatramin'izay? Hatramin'ny nananganan'Andriamanitra nao zanany teo amin'ny batisa masina ka nanolorana koanao ny fanahy masina. Ny devoly ve no hitanao tato hatramin'izay? Sa ny fanan'Andriamanitra no mitarika anao? Fampianarana toa marina raha tsy mandinika isika. Manamarina an'izany izay lazain'ny Kolosianina 2:1-4. Manamafy ny hoe fampianarana toa marina kanefa mamily amin'ny fahaverezana sy ny fahafatesana mandrakizay. Mila mitandrina sy mandinika toy izany sika manoloana ny tenin'Andriamanitra izay mifafy eto sy eroa. Mila mitandrina sy mandinika mamakafaka lalina isika amin'ny karazana fampianarana izay misy eto sy eroa. Aza miala ny fampianarana marina izay efa nomenanao. Hoy ny Jaona 5:5-7. Ninareo ny soratra masina fa ataonareo fa izy no efa nampahendry anareo. Ninareo ny soratra masina. Fotoana izao ry kristianina malala hianarana, handinihana ny soratra masina araka izay lazain'ny tenin'Andriamanitra sy efa nampianarana sy nananganan'Andriamanitra antsika ho zanany tato amin'ny fiangonana. Tsy fotoanany fahalainana hiain'ny tenin'Andriamanitra itsoa izao vanim-potoana izao, satria miazakazaka sy mihamafy ny tosy ny fampianaran-diso eto amin'izao tontolo izao izay mikendry sy mitarika ny olona ho amin'ny fahaverezana. Ny fanahy sandoka sy mamitaka dia izay rehetra mandiso sy mamily ny fampianarana marina ka mijery tombotsoa amin'ny tenany ary mikendry izay ahabe isan'ny olona ao amin'ny fotsiny ka tsy miaina ny soratra masina marina ary tonga amin'ny fanoherana an' Jesosy azy. Manao fampianarana toa marina, fampianarana toa tsy misy kilema, fampianarana mampiasa soratra masina, fampianarana toa mandalina soratra masina, kanefa ny ao ambadika izany fitaka mitarika anao ny fahaverezana sy ny fahafatesana mandrakizay. Raha nanaraka tsara ny vaky teny izay nivakina tamintsika teo isika araka ny Mateo 4:1-2 ka hatramin'ny 11, dia niariary indrindra ny amin'ny fanahy mamitaka izay te hamitaka ny zanak'Andriamanitra, dia ilay Andriamanitra tonga nofo dia Jesosy zany. Ka nanao ny fitaka rehetra, nampiasa ny soratra masina, nanamby ny vola, ny harena, ary naneho azy koa ny voninahitra sy ny fahefana mba hahatonga azy hiankohaka eo anatria. Koa ny mbola aretina izay tsy mety sika mandraky teny androany ka andrava ravin'ny
devoly sy ny fanahy sandoka atsika ka anehoany amintsika ny voninahitra, ny voly, ny arena, ny fahefana. Ka ilazany amintsika hoe zay rehetra mivavaka atao aminay tsy mba mahantra, zay rehetra mivavaka atao aminay tsy maintsy mizesta, zay rehetra mivavaka atao aminay tonga be voninahitra, tonga be fahefana. Mila mitandrina amin'izany tsika, arangaranga amin'izany ny hoe ny Andriamanitra ivavahanay dia tsy Andriamanitra mahandro fa manan-karena. Kanjo alatsaka amin'ny fitiavan-karena, alatsaka amin'ny fitiavam-boninahitra, alatsaka amin'ny firiariana izay rehaka sy fomba ary fiainan'ny mpaminany sambo ao anatin'ny fampiasan'ny devoly sy ny satana izany. Fa rehefa tsy azony tamin'ireo rehetra ireo Jesosy dia niteny ny faty ka nampiasany tenin'Andriamanitra ihany no hoe raha zanak'Andriamanitra tokoa ianao mianjerahany ambany any mba hojerena, fa Andriamanitra ve tsy aniraka ny anjeliny ka dia hitaty ianao eny ambany eny ka dia ataony eny amin'ny tanany ianao ary dia hitondra anao izy fa tsy ho faty ianao. Tsy hoe matahotra ny faty Jesosy, tsy hoe tsy hainy Jesosy no manova ny vato ho tonga mofo, saingy Jesosy tsy manaraka, Jesosy tsy manatanteraka, Jesosy tsy mba manaiky ny baiko sy ny fahefana avy amin'ny devoly. Fahefana ekeny Jesosy dia ny fahefan'Andriamanitra ray naniraka azy teto amin'izao tontolo izao. Ny kristianina malala, aoka ny fahefan'Andriamanitra izay lazain'ny soratra masina ireriany no ekentsika ho fahefana ambony sy fahefana faratapo eo amin'ny fiainantsika kristianina, ka ekentsika mihoatra ny zavatra rehetra. Ny fahefan'i Jesosy dia nomeny ny apôstôly ka nilazany hoe na elok'iza no velanareo mandehana koa ianareo atao mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy amin'ny anaran'ny Ray, Zanaka ary Fanahy Masina. Ny fahefan'i Jesosy riava dia ao amin'ny fiangonana koa ankehitriny manana izany fahefana marina avy amin'ny Jesosy izany ny fiangonana. Ny ambaran'ny fiangonana dia tsarovy fa tena fahefana avy amin'Andriamanitra izany. Aoka tsy mba isika izao no tafitohina amin'ny fitsipika apetraka ny fiangonana, fa indraindray io no fankapanahy havelatra ny devoly sy ny mpaminany samboka amintsika ka ilazany hoe io fiangonana misy anareo dia fiangonana be lalàna, fiangonana misy fitsipika, fa andao aty aminay, fa ato aminay malalaka ny zavatra rehetra. Mipetraka ny fahefan'ny soratra masina, mipetraka ny fahefan'ny fiangonana araka izay nanomezan'Andriamanitra azy, tahaka nanomezana an' Jesosy, ka nanaovan'i Jesosy mivavaka mialohan'ny fiakarany ny an-danitra ka nilazany hoe tahaka ny nanirahanao ahy mba hanirahako azy reto koa. Fahefana nomeny Jesosy ny fiangonana. Ny fanoherana an' Jesosy dia mitarika ho amin'ny fahaverezana anankiray. Ny fampianarana diso sy ny faminaniana diso dia miseho toa maro, kanefa raha lalinina, raha tsapaina, raha jerena tsara tahaka n'ilay vola sandoka teo dia hitanao ny mahasamihafa azy. Kely fotsy ny mahasamihafa ny sandoka sy ny sandoka, kely fotsy. Io mahatonga antsika alay-panaka manao hoe taoko ny atao ary ihany ny atao ary, ka maninona moa izahay raha mba aty maraina ary izay mba makahery ary. Tsy hanondro toerana aho sao dia tandrifa an'ilay andehananareo ny voatondro. Ireo tsara rehefa nahita vola sandoka ianao sy ny vola tena izy, tsy misy azonao anavahana azy raha mijery maika ianao, raha tsy mitsapa ianao, raha tsy mandalina ianao. Noho izany ny faminaniana marina dia tsy maintsy alalinina, dinihina, araka ny tenin' Jesosy hoe dinihinareo ny soratra masina fa ataoko fa ao no alananareo ny fampianarana marina. Manana ny toe-panahy araka an'Andriamanitra
kanefa mandany heriny. Zany no azony famonoana zany. Manana ny toe-panahy araka an'Andriamanitra kanefa mandany heriny. Timoty faharoa toko fahatelo andininy fahadimy dia manazava zany, mazava tsara. Ny faminaniana sarotra dia manana toe-panahy araka an'Andriamanitra kanefa mandany heriny. Raha ny fandehana dia toa fandehana zanak'Andriamanitra tokoa. Raha ny fiakanjo dia toa fiakanjona zanak'Andriamanitra tokoa. Raha ny fihirana dia toa fihirana zanak'Andriamanitra tokoa. Hiakatra velona ho any an-danitra zany izy zany. Kanefa ny toe-panahy, ilay toe-panahy marina dia mandany herin'Andriamanitra. Ahoana zany mandany herin'Andriamanitra zany? Mandany Jesosy tsy ho Kristy. Jereo ny Jaonina faharoa toko voalohany andininy fahafito. Ka ilazany hoe iza no mpamitaka, iza no mpaminany sambo afa-tsy ilay mandany Jesosy tsy ho Kristy. Izy no mpamitaka sy anti-Kristy. Eto ihany koa dia aseho ny miarihary fa na iza na izy mandany Jesosy sy ny heriny dia izy no mpaminany samboka sy mpamitaka ary anti-Kristy. Hoe kristianina marary. Ianao izay efa nomena ny fanahy masina teo amin'ny batisa dia miorena tsara aza miova hoy ny tenin'Andriamanitra. Miorena tsara aza miova. Fantatr'Andriamanitra tsara ny toe-po, ny toe-tsainy zanak'olombelona fa mora taitra, mora miova ka ametrahana afaka ao amin'ny Korinthianina voalohany toko fahadimy ambin'ny folo andininy fahavalo amby dimampolo hoe miorena tsara aza miova. Satria tsy mba fanahy losa no nomenanao fa fanahy mahery araka ny Timoty faharoa toko voalohany andininy fahafito. Fanahy mahery no nomenanao. Zay ilazany Jesosy azy dia ny hoe tsy resy n'izao tontolo izao ny fanahy izay nomenanao. Mijorogo hatramin'ny farany. Indraindray isika eto mieritreritra hoe ilay mivoaka any ivelan'ny fiangonana ihany zany natao hoe fanahy samboka. Ilay mivoaka any amin'ny fiangonana ihany zany natao hoe faminaniana samboka. Fa jereo tsara ny lohateny izay nomenantsika fa mitafy ny fanahy samboka ao amin'ny fiangonana. Betsaka no efa natsangan'Andriamanitra ho zanany teo amin'ny batisa. Betsaka no efa nomen'Andriamanitra andraiky lehibe ao amin'ny fiangonana fa mbola minimana tsofina ka tsy manaiky asany ny fanan'Andriamanitra fa mampitombo sy manome vahana ary mampahazo laka ny fanoherana mandrakariva ao amin'ny fiangonana. Ny fanoherana dia tsy mba avy amin'Andriamanitra fa Andriamanitra, tsy mba Andriamanitra ny fipotranana ny Andriamanitra fa Andriamanitra ny filaminana. Noho izany izay mitondra fipotranana, izay mitondra fifandirana, izay mitondra ady ao amin'ny fiangonana dia toa mampisalasala koa zany ary mampiahiahy ny ampiasan'ny fanahy samboka amin'izany ato anatiny. Raha tsaroantsika tsara ilay zanak'ondry, ilay ambody miditra ao anatin'ny hoditry ny zanak'ondry. Toa zanak'ondry, toa ondry, toa tsara saingy tsara ivelany fa rehefa zahanany ao anatiny ao dia ratsy. Dia mandeha rehefa tonga teo amin'ny fiangonana, teo amin'ny varavaram-piangonana ny anjely. Anjely sy nanakika ny fampivavahana tao amin'ny fiangonana. Hoy ilay anjely tamin'ny devolo hoe mialy ianao fa tsy manana andraha rato ianao na dia kely akory azy. Mialy ianao. Hoy ilay devolo namaly ilay anjely hoe moramora ny vavanao fa misy anahatra. Hoy ilay tsisy anao rato efa nividiany Jesosy tamin'ny rano daholo reo. Hoy ilay devolo hoe porofoko aminao ve fa misy anahatra amin'izao fandehanana ny tenin'Andriamanitra izao? Eny aho koa ilay anjely iza amin'ireo nanao. Tanao
rovay anao rery mijery sary ao anaty baiboly rery ro zay anao iny mitsangana lasa ifokasigara iny ero zay taotsika ho any amin'ny sakristy zay anao ro lavatananakanjo reo eo koa anary na dia miakanjo fotsy izy dia sady manisy rakitra izy manandefa ny aposy anako reo de tsy nanakalahatra itsy ilay andreny fa misy koa na dia efa nomena ny fanahy masina mbola manaiky ny ampiasainy devoly na dia ny fiangonana azy ny tenatsika dia esan'Andriamanitra ny fonao esan'Andriamanitra ny tenanao esan'Andriamanitra azon'Andriamanitra ovaina ny fonao misy zavatra iray izay tsy mba kitihan'Andriamanitra ao aminao misy zavatra iray tsy mba kitihan'Andriamanitra ao aminao dia ny safidy Andriamanitra tsy mba miditra ao amin'ny safidinao ka hanery anao fa anjaranao rery ihany no manapa-kevitra amin'ny safidy noho izany aoka hisafidy ny lalana marina ny lalana tsara ny iaina amin'ny soratra masina atreo ny tenin'Andriamanitra ary meteza hitariha ny fanan'Andriamanitra mandritra ny fotoana iainana tsy atao am-piangonana ihany fa mijoro vavolombelona izay rehetra mahazo ny fanahy masina mijoro vavolombelona ary manambara ny tenin'Andriamanitra izay rehetra mahazo ny fanahy masina raha mahatoky ianao tahaka ny joba reny devoly ary hoy Andriamanitra tamin'ny devoly hoe taiza ianao hoy ny devoly hoe teny amin'ny tany teny mba nijerijery hoy Andriamanitra ny devoly hoe mba hitanao ve joba mpanofa fa tsy misy ohatran'io eny ambony tany hoy ny devoly hoe hitako izy fa tsy misy ohatran'io saingy io raha vao kitihako miala aminao hoy Andriamanitra hoe mandehana kitio izy atao izay tianao atao aminy saingy miainy ihany na Jesosy fa rehefa nanao izay faratapony ny amin'ny fanalana ny joba tamin'Andriamanitra ny devoly joba dia nifikitra mafy tamin'Andriamanitra joba dia tsy niala tamin'Andriamanitra joba dia natoky an'Andriamanitra ninninona nasehony devoly tamy na tamin'ny fahoriana na tamin'ny faharatsiana rehetra zay nasehony devoly tsy niala tamin'Andriamanitra izy ry kristianina lala maro ny zavatra miseho amin'ny fiainantsika ankehitriny eo ny fampianaran-diso isan-karazany izay toa mitarika anao ho any amin'ny fahaverezana ary toa mampilendalenda anao hoe nahoana tsy mba misy an'izany ao amin'ny fiangonanay aleloia amen fa ny anay dia motona be ohatr'izao manomboka mandra-pirano mampilendalenda zany aleloia sy amen sy mandindy zany mampilendalenda anao kanefa na dia eo zany rehetra mety zany tamin'izay efa nomen'Andriamanitra anao mijoroa amin'ny efa nananganan'Andriamanitra anao zany tao amin'ny fiangonana mba hahazoanao ny safitonahitra ny fiainana sy ny fahamarinana izay efa nomanin'Andriamanitra ho an'ny zanany rahatra izay voninahitra ny eo an'Andriamanitra raisanakary fanahy masina izay fahazy atamin'ny indrindra ka maso ray fo ny fitahina ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra nehitra amin'izao tomandrak'izay amen. Dia mitsangana ny dia